Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary dia misaotra anao ihany koa amin'ny fanarahana ity démonstration manazava ireo zava-baovao hita ato amin'ny baibolitsika pour iPhone, iPad ary ny Mac Silicon. Ny tanjona zany dia mba hanome anao ireo zava-baovao sy hanoro inona avokoa ny zavatra vita ato amin'ity application baibolitsika izay mandeha amin'ny iPhone, iPad ary ny Mac ity. Araka ny nambarako moa zany dia ny version pour iPhone no tena nasy mpanavaozana betsaka bebe kokoa noho ny version amin'ny Android, na dia nisy ihany koa aza ny fanatsarana natao tamin'ny version Android saingy mbola tsy fotoana angambany zao hanaovana ny demo mahakasika an'izay, fa ny version pour iPhone ity zany no tena hampiseho antsika ny zavatra maromaro izay vita atao aminy. Lancentsika arany eto amin'ny MacBook zany no manao ny demo satria mandeha amin'ny MacBook araka nambarako, sady iPhone ihany koa mba ngezangeza zany ny écran mba ahafahantsika mahita tsaratsara kokoa ny zava-misy. De lancentsika zany ny application baibolitsika. Ny zavatra voalohany hita zany dia misy ilay splash screen izay miseho hitantsika teo. Ny application professionnelle moa am'izao fotoana zao dia mba misy an'ireny présentation voalohany zany dia misy le temps de chargement zany dia mba misy an'iny écran d'accueil na écran ny splash screen moa zany ny ilazana azy ihany koa, izay mampiditra anao ao amin'ilay application. Eto zany dia tsy miova araka ny mahazatra zany ny zava-misy eto amin'ny application baibolitsika. Ato amin'ny paramètre zany anao no mijery ny ireo paramètre maromaro vitsivitsy izay tianao hitondrana ny application. Raha ohatra ka baiboly amin'ny teny gasy no tianao hojerena dia klikenao zany io par défaut zany io zany dia amin'ny version malagasy, na ny version français, na ny anglisy, na ny hébreu, na ny grika ary na ny exhaustive KJV. Ny apparence ny système zany dia na ataonao clair na dark avy hatrany dia miova ny écran. Ny écran moa zany na ataona mifanaraka amin'ny système moa dark ny système koa dia mandeha arak'izay le izy. Ny version morphologie eto zany anao no mijery raha ohatra ka hamaky na hijery ny baiboly version morphologie, zany hoe misy ny grammaire, misy ny forme an'ireo mots en hébreu na amin'ny grec zany dia tianao. Raha ohatra ny côté grammatical zany tianao jerena dia amin'reto zany ianao no miklique azy. Raha te hi-télécharger anao ny audio ny baiboly malagasy moa zany misy anankiroa satria ngedangeda ihany le izy dia atambany, klikenao zany Google Drive dia télécharger le izy dia apetranao amin'ny dossier izay efa fantany ametrahana azy dia iny no ampiasainy rehefa amin'ny audio. Tahak'izay ihany koa ny bible audio en français, dia ny bible audio hébreu zao ananako satria miteny izy rehefa hoe installé, misy amin'ity version ty dia ny greka koa sahala amin'izay ny teny fiainana ato ihany koa. Dia ny KJV audio zany le ampiasaina amin'ny karaoké dia misy ny Christopher Glein, ny Paul Mimes, Daniel Wagner. Dia ho anahy manokana moa zany misy installé ato ihany koa ny Max Maclean ahafahantsika manao ny démonstration. Ato zany ianao no manovanova ny zavatra izay tianao ho apetraka amin'izay. Raha ohatra ny ohatra zao ianao teny baiboly amin'ny hébreu no tianao alaina dia manao down ianao dia mijery. Raha ohatra ny ato amin'ny ohatra Mika ohatra no tianao alaina dia toko 5 dia mikliky ianao read dia mahazo an'izay dia afaka akisakisaka ao. Mazava ho azy moa zany fa de droite à gauche raha hébreu veata sy ny sisa dia azonao mazava ho azy henona. פרק ה' ואתה בית לחם אפרתה צעיר. Ny manaraka raha tianao averina zany raha ohatra ny version version français indray no tiako ho azo dia mikliky down ianao dia mazava ho azy amin'izay fotoan'izay clique lire dia lasa version en français indray zany lay baibolinao. Raha veritsika malagasy moa zany dia mazava ho azy miverina amin'ny version malagasy ny baiboly azontsika amin'izay fotoana izay. Ny exhaustive KJV zany dia mba azahoanao ny lien
rehetrarehetra satria amin'ny toko sy ny andininy reny zany a dia misy lien raha olona le izy zany de miloko volomparasy miloko marron sala am'izao miklika ianao amin'iny de mahazo ny fanazavana mahakasika an'izay de misy reo lien be de be reo azonao klikena ahitanao azy isaky ny andininy sy ny tokony zany de misy an'izay raha ohatra zany tsika ijery reny misy anara-tanàna ohatrany hoe ny acte asan'ny apôstôly toko faharoa misy tanàna hoe Jerosalema zao ohatra klikatsika dia iny ny fanazavana mahakasika ny Jerosalema hitanao ao raha am'le raha le marron izy tony zao misy be de be misy Phrasia, Pamphylia, Egypte, Libya, Cyrene ohatrany hoe Cyrene zao tianao tadiavina de io ny fanazavana mahakasika an'izay toerana izay iny zany ny toerana de ity raha ohatra ka personnage de afaka mahita an'izay ianao verina raha averinao amin'ny version zay mahazatra zany version malagasy tahaka ny hitantsika teo de mahazo ny version malagasy isika ny baiboly amin'izao fotoana zao zay zany zay zany mahakasika an'iny ny amin'ny mitady zany de mba ahafahanao azonao atao ihany koa no miklike eto mampiditra fa angambany ataoko raha ohatrany hoe zao nanao raha ohatrany hoe hitady ny Genesis zao ohatra Genesis toko fahaenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina azonao atao ihany koa zany no mitady sahala am'izay de hitanao de am'izay fotoana zay zany ny Genesis toko voalohany ka hatramin'ny toko fahaenina ihany no hita azy afaka atao ihany koa zany mampiditra an'izay fa azonao atao koa ny mitady eto tsy manamora ny asa arakaraka zay tianao atao sy amboarina arakarak'ilay izy zay zany ny mahakasika ny mitady iny mitady moa zany de mamaky baiboly na mikaino arakaraka an'izay zavatra hitanao de ity zany no azonao klikena atao ngedangedany ny polisy na atao be lavalava kokoa mitady ndray zany dia ahafahanao mitady ny terme ao anatin'ny baibolytsika moa zany jerentsika fa baiboly amin'ny teny malagasy zao malagasy par défaut zany no ao zay koa zao mety hevitra mety azo atao tokony ampidirina apetraka eto ambony eto zao ohatra ny hoe inona ny baiboly par défaut zay mipetraka mba ahitana azy zavatra eritreritra mandeha ihany koa zany zay ohatra zao hitady zao tsika hoe Jehova sady misy Jehova no misy and devoly ohatra misy an'izay ve any amin'ny baiboly malagasy de misy anankiray ao amin'ny Joda toko voalohany Joda andiny fasivy fa Mikaela zany hoe de nitady ny devoly tanareo misy devoly de misy Jehova reo zany ny zavatra azonao atao ao anatin'ilay fitadiavana normal iny ny tena avantageny izy ity zany de zao arakaraka n'ilay baiboly zay nisafidinao raha ohatrany hoe en français zany ny baibolinao dia mazava ho azy ny terme eto zany zao de en français là on va chercher Jésus and Pierre chercher de hitanareo fa misy be de be Pierre Jésus sy ny sisa zay zany fitadiavana azonao atao de ny fonctionnalité anankiray zany de afaka mampiasa ny intelligence artificielle koa ianao anao ny fitadiavana de eto zany zao no miteny izy hoe inona ny modèle zay ampiasaina ho anahy manokana zany de manana modèle anankiroa payant ny ChatGPT sy ny open router misy mila API zany mba ahafahany manao an'izay recherche zay dia ato zany ianao no mitady raha ohatra zany tsika zao mitady ohatra ny amin'ny teny gasy de hoe inona no azo ambara momba ny dispensationalisme inona no azo ambara momba ny dispensationalisme de lasa isika de mazava ho azy mampiasa ny lay cléko izy zany zao am'izao fotoana zao satria en ligne de mampiasa n'lay clé ny GPT 5 mini izy fa eto izy zany de miindiqué raha ohatra ka tsy misy zany io de lasa manome hafa de io zany valiteny dispensationaliste de rafitra théologique
sy fomba fandraisana ny tantarany famonjena araka ny baiboly izay mizara ny fifandraisan'andriamanitra sy ny olombelona ho vanim-potoana zay le dispensation samy hafa samy manana fitsipika didy ary fitsapana manokana ireto avy ny hevitra fototra zavatra azo ambara momba azy hevitra raha fototra fizarana vanim-potoana ny tantara ara-pinoana de arakaraka day vakinao a arakarak'izay zany a la izy dia mazava ho azy amin'ny teny gasy afaka manao recherche anao en français afaka manao recherche anao en anglais fa ny avantage ity module ity zany de afaka mandeha ihany koa ny module offline ndray zany de zao mitélécharger an'ilay modèle IA ianao 3 giga eo le izy ty zany no klikena dia manao an'ilay recherche sala amin'ny recherche nataontsika teo fa tanareo ity zany modèle offline queen local io ny téléchargena de mandeha mipetraka ao fa mazava ho azy ela be mihitsy ny famaliny satria raha local moa zany le izy dia zay no mahatonga anazy tsy de ampiasaina fa tsara ihany mahalala hoe manana an'io zany ianao ao anatiny ao ny manaraka de ny dictionnaire zany dia araka ny dictionnaire baiboly malagasy hitadiavanao ireo terme rehetrarehetra izay ilaina ao amin'ny baiboly Roma Paul ohatran'ny hitady inona nazo atao Daniela ohatra ny bokyny Daniela zao jerentsika search de iny zany tsika mahazo ny bokyny Daniela ny fanazavana ao amin'ny dictionnaire baiboly malagasy momba ny bokyny Daniela dia afaka klikena ny lien zany de azahoanao mahazo hoe izao ny zavatra ao anatiny reo zao ny lien afaka miklika anao amin'ny lien rehetrarehetra izao anatiny de afaka angezangezaina ihany koa ny soratra mba ho vaky tsara zany izay zavatra ao anatiny dictionnaire baiboly malagasy zavatra ny Alfeo iny zao de io misy Alfeo zao ohatra de afaka klikenao search sala aminatao teo ihany dia mahazo ohatra sala am'izay ihany koa ianao ny map zany dia misy ireo map rehetrarehetra izay mety hita ao anatiny ty application ty misy module anankiray zay ampisehoko rehefa avy eo zay tsaratsara kokoa mampiasa an'izay map zay fa rehefa avy eo zany no jerentsika iny zay zany mahakasika an'iny comparer zany de micompare ireo amin'ny terme zany amin'ny terme amin'ny baiboly de micompare ohatra zao hitady zao tsika hoe rota toko fahatelo de comparena de lasa izy zany micompare ny rota toko fahatelo andiny voalohany ohatra amin'ny malagasy en français en anglais version CSB version ESV HSSB ny hébreu ny Jewish publication ny LSB ny C70 NASB NIV NKJV NLT NRSV PSTA de mandeha arakaraka an'ilay toko sy andininy hatrany zany no azahoanao de mazava ho azy raha ohatra zao ka version aty amin'ny testamenta vaovao indray tadiavinao dia misy ny version ny version grika zany no mipoitra indray am'izay fotoana zay araka datsika misy ny malagasy ny KJV araka ny fahitatsika teo fa ny grek ty zay zany version grek indray satria testamenta vaovao no jerentsika zay zany mahakasika ny hymne indray zany dia ny hira FFPM tadiavanao ny zavatra mety anatsika zany de ny firana fanampiny zany de afaka jerenao ato ihany koa de ny zavabaovao zay tsara nanana nampiasana zany de nampiasa ny intelligence artificielle anao traduction an'io hira io de ato ambany zany afaka klikenao ity de mahazo ny traduction ianao io zany ny traduction ilaina reny rehefa manao ny ohatrany hoe projeté anao amin'ny écran dia misy ny zay traduction zay ka traduction en français mba ahafahan'ireo français zany mahalala inona ny tianambara am'izany hira zany ka misy mélodie zany mélodie hira fa hira fanampiny ohatra na azonao atao ihany koa mitady par contenu
zany hoe misy zavatra tadidinao ao anatiny de iny no tapena fotsiny hoe modia ina azany ohatra zao de 359 ripanota mievera de azonao atao araka ny nambarako zany traduction en français cliquenao fotsiny iny expandena de mahazo ianao opesseur réfléchi sy ny sisa de ny mélodie misy mélodie anakiroa zany zao ty hira ty jerentsika ny mélodie faharoa ohatra zany le traduction ny hira rehetrarehetra zany de ny traduiseny avokoa misy manana traduction en français avokoa zany a dia mba atonga anao zany tsy ho sahirana am'zay fotoana ary azo takonana le izy afaka eo ambany ao zany no mipoitra de azonao atao afaka takonana zany a izay traduction zay ny péricoupe zany de ahitanao ny hoe inona ny péricoupe de par de fois zany de mipetraka amin'ny péricoupe amin'ny alahady de io zany alahady fa enina manaraka ny trinité de ny lokony altara maintso de ny ty moa zany azonao atao ngedangeda ny inona ny ancien testament en français hitanao lasa miteny français zay mahatonga an'iny testamenta taloha zao ohatra exodus de io da afaka vakinao ireo zany no vakintsika amin'ny alahady zao rapitso ny romana zany de ny toriteny zany de Matteo toko fa 10:7 ka hatramin'ny 7:10 satria version Mac ty anaty io zany de manana ireo taridalana nataony pasteur atody taloha efa taloha zany izy ty efa zavatra nataony taloha no mbola voatahiriko ato de afaka cliquena angezangezaina sahala am'zao zany ny écranao de ny zava-baovao zay nampidiriko zany de izao ato amin'ny ty zany raha ohatra ka ty zany zao alahady fahaenina manaraka ny trinité dia afaka azonao atao raha ohatra ny hoe mamoaka la version vaovao zao ohatra pasteur atody de cliquenao ity hoe importer des fichiers depuis baibolitsika zany hoe alainao zay version zay de misafidy ianao ohatra ny hoe fa tsy maintsy mitovy ny anarana ohatra ny hoe io zao mety alah tsy fantatro hoe inona no anina mety tor manara ny trinité raha ohatra zay zany andeha ataotsika demo vetivetiny ohatra ny mahakasika an'izay ty zany zao alahady fahaenina manaraka ny trinité andeha aka zany ohatra zao toriteny anakiray efa vita izay efa natao ny pasteur atody ihany moa zany no jerentsika izany teny fiainana am'izao tontolo izao ohatra ty iny zany no alaintsika de copiena ohatra mba ahafahantsika mahita zany azo atao ny manao ny mise à jour direct tsy mila manovaova zany ianao hoe dia avy hatrany de enregistré sous de andeha ny anarany ataotsika hoe toriteny fahaenina manaraka trinité taona faharoa .txt ataotsika any amin'ny téléchargement enregistré de lasa zany sika ato Mac importer des fichiers depuis baibolitsika de ao amin'ny téléchargement download
voilà manaraka trinité open de amin'ny teny izy zany un fichier importé dans baibolitsika ok ditanao avy hatrany de mise à jour en ligne mihitsy le izy tonga de avy hatrany de io zao io zany zao le izy alahady fahadimy manaraka ny trinité na de hoe alahady fahaenina satria le alahady fahadimy ny nalaiko teo raha amboarinao zany mise en forme amboarinao ny mise en forme de mahazo anao fa ny zavatra lehibe sy goavana zay hita zany de ty afaka miimporter ny fichier anao depuis baibolitsika amin'ny dossier zay créenao de avy hatrany de apetany de amboariny raha ohatra ka nisy mise en forme nataonao de avy hatrany de ataony zay mise en forme zay ny manaraka de zao azonao atao satria vitatsy iny zany zao ny taridalana de ny hira ny vavaka zany ty le vavaka io zany zao ny vavaka ny vavaka collecte reo zany vavaka collecte dia mahazo koa ianao de azonao gerena azonao ny pdf nle pericope io zany zao de azonao ataony migénérer ny pdf dia micliquenao hoe pdf pericope de avy hatrany de enregistré de iny zany zao ny pericope amin'ny alahady de afaka jerenao satria ao amin'ny document par défaut le izy de modification pericope oui atao amin'ny téléchargement par défaut de io zany pericope green taona faharoa dimanche alahady fahaenina de reny zavamisy reny zavatra azo amboarina ao anatinao zany hoe ny pericope anao zany de mahazo anao am'izay fotoana zay raha tokony ho izy tokony misy hira mipetraka ao fa bon jerentsika ny assistant sermon zany de zao mampiasa IA ianao mampiasa cliqueko zany mampiasa IA mampiasa intelligence artificielle igénérena ny sermon mazava ho azy fa araka ny nambara zany de mampiasa nylay clé GPT zany ianao mba azahoana azy mba ahafahanao mijery azy générer le sermon na migénérer ny taridalana générer le sermon zany de ny IA no migénérer azy arak'izay eritreriny ny taridalana indray zany de zao mampiasa ireo taridalana nananao ao anatiny ao ary ny fahatelo farany zany de ty hoe sermon avancé indray zany de avancé kokoa arak'izay anaran'izay satria misy agent anakenina no miara-miasa mety mandany clé bebe betsaka kokoa zany io izy miara-miasa zany reny de reny no migénérer nylay hoe sermon efa misy exemple ato zao nataony amin'io mahakasika an'io de arak'izay hitatsika zay ity anareo fa ngedangeda le izy fa tena dossier misy dossier d'étude collégiale ny Matteo toko fahadimy andiny fahatambifoloko hatramin'ny andiny fahasivambifolo anakenina ny agent miara-miasa misy ny agent voalohany zany dia exégète biblique zay zany zavatra ataony zany de manao mijery ny exégèse fotsiny dia miala avy ihany koa ny agent faharoa ndray zany de archiviste rag izany hoe mi-examiner les sermons proches du corpus local sans reproduire leur formulation manao ny asany koa iny zany manao ny asany manokana iny agent faharoa iny agent fahatelo l'éditeur liturgique et pastoral de ny agent fahaefatra prédicateur rédacteur conçoit une progression homilétique vérifier ny tena mijery tsara ny agent fahadimy relecteur théologique vakiny zany le zavatra ny produise ny agent dia jereny zay sao de misy zavatra tsy miconcorde ohatra de ny agent fahaenina traducteur réviseur iny am'izay zany migénérer an'lay toriteny en français avadiny amin'ny teny gasy de io zany ny toriteny azo avy ao de ny teny en français sy ny amin'ny malagasy mazava ho azy fa araka ny napetraka zay ambany aty zany de zao brouillon izy ty brouillon généré par IA ary relire avant prédication ary tsy tokony anankina ny toritenytsika amin'ny
amin'ny zavatra zay produisena sahala am'zao fa zavatra manampy sahala ny namaky boky fotsiny tsika na nijery zavatra zany a fa tena ny fanahy masina izay ianao mivavaka zany a no azahoana an'izay zavatra zay. Ohatra zany zao ny taridalana afaka micliquer ny tsy taridalana ty zany tsika de lasa izy migénérer aniny toriteny iny. De ny eto zany a ny ahafahanao mijery reto indray zany a ny option ato ambony efa hitantsika moa zany ty option ty ny paramètre ity zany a de ny manao ny afaka azotentsika zao notification ohatra de mba am'izay misy ny notification dia isaky ny maraina zany de mahazo notification anao am'izay fotoana zay. Io zany zao ny tenin'Andriamanitra zay azonao ity a de mba ahafahanao mamaky ny baiboly en 90 jours anao iny zany zao le notification fa efa tonga sahady a de io a mamaky baiboly en français en 90 jours de ny strike-nao ny statistique ny azonao amin'ny famakina zay baiboly zay a de migénérer izy an'ilay ka migénérer afaka migénérer izy ny plan de lecture en PDF de na angezangezainao ty de zany amin'ny paramètre anao afaka recommencer le plan ohatra ny anao afandray anao amaky ohatra ny amaky ny baiboly hébreu ohatra recommencer tsika de ndray tsika ohatra ny amaky ny baiboly commencer mais nataoko mbola amin'ny français ihany vaky ndray recommencer le plan dia recommencer de hébreu ndray zany tadiaviko zao commencer maintenant en 60 jours zany mamaky ny baiboly hébreu tanareo de io afaka am'izay fotoana zay zany de mamaky ny baiboly en hébreu en 60 jours am'izay fotoana zay. De ity zany a ny PDF mijery ny PDF rehetrarehetra ato de ity zany ny avantageny de izao tsy mila ianao zany ianao fotsiny no miindiquer fa tsy mila tsony zany ianao am'izay fotoana zay tsy mila tsony zany ianao miindiquer ao anatin'ny application anao fa mijery izy zay rehetrarehetra ao anatin'ny dossier PDF de avy hatrany de ireny listeny zavatra mihatsara zany izy am'izay fotoana zay. Iny zany de ny teny fiainana mazava ho azy maraina isan'andro zany ianao rehefa rehefa téléchargenao lay MP3 ny teny fiainana de mahazo ianao mamaky ny tolomaintolona teny fiainana teny fiainana. De ny ato zany ny avantage afaka clear topic cache ianao de lasa miova ndray zany zay fonctionnalité ato amin'ny iPhone ihany misy an'izay raha miclique an'ity hoe clear topic cache ty ianao zany hoe débogage nataoko izy ty fa de najanoko tao zany satria mety ilain'ny olona ihany de mahazo teny hafa ndray zany ianao raha miclique am'ty hoe clear topic cache ty ohatra ny lasa hitanao lasa Isaia 59:2 amin'ny version ny iPhone ihany misy an'izay fonctionnalité zay de ny ato moa zany mazava ho azy raha te hamaky ianao ny teny velona zay nalainao amin'ny baiboly ao am'ilay dictionnaire amin'ny baiboly malagasy de io zany no azonao de miova isan'andro ihany koa zany iny zavatra iny. Zay zany ny momba an'ireo menu ao de miditra ndray tsika ty tena menu be dia be mihitsy ny zavatra azo anomboka ty amin'ny historique tsika ny historique moa zany de mijery hoe inona daholo ny zavatra clique nataonao ny zavatra ny hira nijerenao de ohatra ny top quantique zao reo zany zao ny hira izay nijereko de misy barre de progression ny activité ny historique ny péricoupe de ny péricoupe sy ny tenin'Andriamanitra zay izay novakina de hitanareo fa betsabetsaka ihany raha ny tokony ho izy tena be dia be mihoatra an'izay satria raha tena mampiasa isan'andro ao anatiny ao fa bon hatram'izao moa zany vitsivitsy ihany tsy de tena rehefa manao démo vao tena mampiasa an'ity version pour Mac ty. De hiditra ty amin'ny ambonitsika sermon editor moa zany de éditeur ana sermon tsy de ampiasaiko loatra izy ty fa ny version pour Android ny tena ampiasaiko de tsy de valampatra amin'iny zany tsika. Ato no guide azy dia ny annotateur ity zany mandeha amin'ny iPad ny iPad ahafahanao miannoter ny PDF zany fa tsy mety tsy mandeha izy ty ato amin'ny version pour Mac satria mazava azy mila stylo
mila pensile zany. DSS calendar zany de ny calendrier ny DSS ahafahanao mahita ny izao fotoana zao ohatrany hoe io zao ny monf de hatramin'ny année anomondi sy ny sisa de mahazo ny calendrier DSS ianao izay voamarina fanaraka amin'ny zava-misy de mandeha na ny BC azonao atao zany de mandeha ihany koa izy am'izay fotoana zay. Ny video player zany de misy an'ireo YouTube an'ireo ray aman-dreny sasatsasany ohatrany mikiriky zao tsika de mahazo ny toriteny manao recherche any amin'ny YouTube izy zany recherche par rapport amin'ny anarany ray aman-dreny pastora ty dia afaka cliquenao de afaka mihaina ampiany zany ianao de avy hatrany mazava azy mila internet am'izany indrindra no azahoana ny fahalalana an Jesosy am'izay nataon Jesosy ny voalohany de afaka azonao atao ny ity zany Bible video player zay Bible search zany de mijery ireo pattern azo avy ao amin'ny Baiboly da ny avantageny ity zany de zao KJV moa no tena ahitana an'izay pattern zay fa amin'ny teny gasy ihany koa ianao de afaka mitady mitady azo ohatrany hoe ny ato amin'ny lalàna de hitady aho hoe firy ny resaka mahakasika ny Mosesy raha ny sarotra de io Mosesy zany misy 848 occurrence ny totalany ao amin'ny lalàna boky lalàna zany hoe ny Exodus, Genesis, Exodus, Leviticus sy ny sisa de manomboka amin'ny Exodus zany hoe aty amin'ny Genesis zany tsy misy miteny momba an'izay hoe Mosesy zay fa any amin'ny Exodus ny manomboka ka misy ny pattern 7 izy io ny ahafahantsika mahazo an'izay fa bon za moa zany tsy de tena ivalafatra amin'iny ohatrany ny amin'ny Exodus fotsiny zao ny tadiavintsika hoe firy ny Mosesy de io tanareo misy de raha ohatrany hoe iza multiple na 7 de détecten'le application de avy hatrany de lokony menamena raha ohatrany hoe multiple na 7 amin'ny teny gasy zany amin'ny Baiboly malagasy zany ny amin'ny Exodus ny Mosesy de misy ny pattern n'ilay 7 azontsika ampiasaina amin'ny KJV any tena misy an'izay moa zany fa bon tsy de ivalafatra efa mandeha be ny fotoanantsika am'izay zava-baovao tena vaovao de ny Bible éthiopien izay ananantsika amin'ny teny gizy sy misy ny translittération ary ny dikany amin'ny teny gasy ny Baiboly rehetrarehetra ny Baiboly éthiopiana zany nalaina eto de misy ny translittération afaka apindra atova angezangezainao ny fonte ohatra zao ntsika hoe par défaut moa zany eo amin'ny un Enoch izy Enoch voalohany toko fa ohatrany hoe hijery zao ntsika hoe ny Enoch toko fahaenina ohatra toko fahaenina de avy hatrany izy de mandeha de io vazonao vakina raha ohatrany hoe mahay ny gizy zany ianao de afaka nefa na izany ary de afaka Vakona, Amaza, Hizahu. And it came to pass when the children of men had multiplied that in those days were born unto them bountiful and comely daughters. De eo ambany zany ny dikateny en anglais fa tsy ny Enoka ihany fa reny be de be na ny testamenta vaovao ara ao anatiny ihany koa ohatra zao ny révélation zao ohatra de io zany révélation de raha amin'ny reny ray zany de misy ny KJV ny amin'ny teny gasy de ny grec satria grec révélation nataontsika de iny zany ny teny amin'ny gizy ho an'ireo éthiopiana zany de afaka tena mampiasa an'izay tsara izy raha ohatra zao juge indray nijerentsika juge toko voalohany de zareo fa misy ny traduction en hébreu malagasy KJV de mazava ho azy ny teny amin'ny gizy zany izay azontsika ho anatiny tena zava-baovao ty ary isan'ny mahafinaritra be tsara be le interface-ny hitatsika sahala am'izao tena iny angamba ny interface tsara indrindra raha atao amin'ny application ato Ethiopian Bible Learning namboariko izy ty satria taloha zany tena ela be ny application fa am'izao fotoana zao zany de no atsaraina zany lasa statique zany ny question zany efa ao de ndraindray intéressant izy ty ndraindray intéressant ohatrany hoe lasa zany tsika zao langue biblique de démarrer les leçons de misy question quelle est l'essence de keruso verbe zao
hitanao Kerousseau inona zao zany proclamer satria verbe zay. Suivant de hitanareo quelle est l'essence de Christos Krista moa zany mazava ho azy. Quelle est l'essence de soma corps. Quelle est l'essence de elpis espérance, ouais. Quelle est l'essence de grapho verbe zao zany écrire. Sahala am'izay de fermer mazava ho azy a de afaka mijery zavatra hafa ianao anatiny ao mandehandeha. Izy ity mbola ho apiko, mbola ho amboamboariko mba ho betsabetsaka koa satria hatram'izao 228 ny QCM ataontsika hatrany amin'ny 1000 any ny question de mba am'izay mba misy ny zavatra intéressant sy mahavarina zany, mety mahavarina anao izy ao am'izao fotoana zay. Généalogie de misy ny généalogie rehetrarehetra ao anatin'ny baiboly de iny zany ny généalogie zay azonao jerena na amin'ny version métave izy a de tena ny personnage rehetrarehetra ao anaty baiboly a no jerenao. Fa azonao atao ihany koa zany a no mijery am'ty généalogie de iny zany ny généalogie rehetrarehetra ny olonao. Fa misy ny timeline zany a de hatramin'ny création ny fall hatran'ireny misy ny date de nisy nanapiko. Ty zany ny version raha amin'ny version ny Ken Johnson de ny datation ny Ken Johnson no hitanao eto. Ny flood zao a amin'ny datation ny Ken Johnson zany de tamin'ny 1656 AM en Normandie zany a no nitrangana zany hoe 2270 raha BC izy zany. Dia ny ireny le version milokoloko gold iny zany a de ny Tour de Babel zao a de 1996 a Normandie. Call of Abraham sy ny sisa de reny daty rehetrarehetra. Ny gospel zany de zao mijery ny synoptique parallélisme ny filazantsara. Généalogie ny Jesosy zao ohatra de any amin'ny Matthieu sy Luc ihany no ahitana an'izay. Ny annonciation birth native sy ny sisa de misy zao module hafa koa manao an'io ihany koa any ambadibadika any fa ho hitantsika ihany koa izy rehefa avy eo. Ny encyclopédie moa zany de kalazana ity zany karazana ohatrany hoe le baiboly do dictionnaire ny baiboly de ny dictionnaire événement, ny personnage, ny région sy ny sisa zany a de ao zany hoe naka misy données tany amin'ny GitHub nalaiko en JSON de namboarina tahaka zao de azahoanao zavatra mahafinaritra tahaka an'iny. Covenant rendering araka ny fanazavaiko zany de ressource be dia be mihitsy no ananana mba hahafahanao ihany koa mijery. Ty zany zao ny baiboly ny bible canonika zany de mazava ho azy a misy ny version hébreu izy ty. Fa ny tena tsara ato zany de ny 70, ny Enoch, ny jubilé reny zany afaka ohatrany hoe Enoch tsara ny fahitantsika tamin'ny version ny Giz teo zany dia afaka mijery ianao a de afaka maka ny chapitre ohatrany hoe le chapitre 6 ny efa mijerentsika de iny zany Enoch Giz. Dia ny Targum ny Onkelos, Targum ny Jonathan de afaka jerenao ny Targum ny Exode zao ohatra dia iny no hitanao ny version Targum. De ny DSS, ny 70, ny boky ny Philo, ny Makabe, Tobit, Judith manao mise à jour matetika ihany izy dia afaka manome an'izay zany a mba ahafahany tsirairay manana an'ireto zavatra tsara sy azo ampiasaina reto. Ny Bible comparator de micomparer ny Bible ohatrany hoe boky zao ohatrany hoe Genesis tsy Genesis zao ohatra ny tadiavintsika fa 1 Jean de ny chapitre 5 toko fafito comparer de iny zany a de manao ny comparaison izy mot par mot, lettre par lettre de tsy piany a zay misy fiovana ao anatiny ao. De amin'ny version anglais zany no anaovany an'izay aramahika, ny CSP, ny ESV, ny SSP, ny GPS sy ny sisa sy ny sisa. Ny tanareo mbola eo ihany tsika Bible comparator zay ny KJV audio karaoke
iny zany de araka ny nambarantsika teo maklinina par défaut zao nefa nananako de afaka manao ianao ity zany no ampiasako anaovako ny écoute io no ahafahako manao an'le écoute zany hoe isan'andro a zany hoe efa misy chapitre zay azo de écouteko fotsiny izy ty alefako sahala am'izao de manana kasika de miaino de lasa izy zany. Paul's first letter to the Corinthians, chapter 1. Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother, unto the church of God which is at Corinth. Io zao namboariko koa de lasa tena synchrone izy am'izao fotoana zao arakaraka ny ianina de mikisaka tena mitovitovy mihitsy zany ny fitsikihany am'izay fotoana zay am'izao fotoana zao raha ohatra ny hoe maka hafa ianao ohatra ny hoe maka roto ohatra chapitre 4. Ruth 4. Then went Boaz up to the gate, and sat him down there, and behold, the kinsman of whom Boaz spake came by, unto whom he said, Ho, such a one, turn aside, sit down. Dia zay zany mahakasika ny misy ihany koa ny manaraka anazy eo zany ny hébreu grec karaoke raha amin'ny hébreu indray zany no ataonao de ity koa zany de application hafa no nakako inspiration tena tsara be ary za tena mampiasa be anazy ty koa ny zao ny lamentation satria nijereko fa mba hovaitsika fa de lamentation foana am'le mihira moa izy am'izay fotoana zao ohatry ny hoe Deutéronomie indray nijerentsika Deutéronomie de chapitre 32 voilà de ataontsika ok de ataontsika ngezangeza ny fenêtre Parashat Haazinu Sefer Devarim Perek Lamed Bet האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרתי יערוף כמטר לקחי תזל כתל אמרתי כשעירים עלי afaka avadiko amin'ny teny gasy zany eto hitanareo Parashat Haazinu Sefer Devarim Perek Lamed Bet האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרתי יערוף כמטר לקחי תזל כתל אמרתי כשעירים ny avantageny zany de na ny greka koa na ny greka koa zany de azonao afaka jerenao sahala am'izay ty zany zao jaona toko io zany de lasa Ο πρεσβύτερος εκλεκτή κυρία και της τέκνης αυτής, ους εγώ αγαπώ εν αληθεία, και ούκ εγώ μόνος, αλλά και πάντες οι εγνοκότες την αλήθειαν, δια την αλήθειαν την μένουσαν εν ημίν και με θυμών έστε εις τον αιώνα. Έστε με θυμών χάρις, ny manaraka an'izay ny ombre de figuier reto zany de karazana ressource amin'ny internet zay hita alaina mba entina hanampy atsika misy 30 ny ancien testament dia misy dictionnaire misy zavatra azonao angezangezaina ny hitanao azonao angezaina ny fonte dia misy version interlinéaire zany am'izay fotoana zay misy version interlinéaire de afaka mijery ihany koa ianao ny dictionnaire de ny traduction ato zany zao en français fa azonao avadika anglisy na teny gasy na arakaraka an'izay dictionnaire de ato zany ndray zany anao mijery inona daholo ny concept ny entrée ny rehetrarehetra de afaka vakinao ao anatinao zay zavatra rehetrarehetra hita tany amin'ny internet araka amin'ny ressource ny io à l'ombre de io zao de manazava ny mahakasika ny hoe couteau izy tena zavatra misy be da be mihitsy afaka manampy anao zany mba ho lasa lavitra amin'ny fahaizana ny tenin'Andriamanitra. Ny BTBV de Bruman Translators Bible tsara ihany koa ressource be da be zay misy izy mahatonga anazy somary elaela voana satria misarge ty ndray zany zao de format markdown no nampiasain'le olona de tsy maintsy nampiasa ndray zany efa misy zay ny avantage ny Apple efa misy plugin migérer ny markdown le format tsy JSON ndray zany fa markdown de hitatsika fa avy hatrany de gérer ohatra hoe Zephania zao Zephania toko faharoa
de io ny traduction, tia ny traduction hébreu, de eto ny manazava ny texte par ligne ny interlinéaire, ny azy ndray zany nataony eto. De ny avantagen'ity zany de misy ny chronological chapter index, misy ny fiainana am'izao tontolo izao, de ny eto zany de afaka cliquenao de azonao ny tenin'Andriamanitra manontolo, de afaka ataonao amin'ny teny gasy ary. Harmonie of gospel, ty le fanteneniko atsika ny firazanan'i Jesosy zao de any amin'ny Matteo sy Lioka ihany, atao amin'ny Matteo Lioka sy John no ahitana azy, de afaka cliquenao zany reto de mahazo ianao fa misy ny firazanana ihany koa. Ny teny ny testamenta taloha any amin'ny testamenta vaovao de eo behold the virgin shall conceive, zany zao ohatra aiza any amin'ny Matteo toko voalohany 17 sy Isaia, ao amin'ny Isaia no ahitana an'io before, hitanareo io teny io, de arakaraka ny nambara moa zany de iny LLX, fa araka ny teniko teo de afaka avadika ao amin'ny teny gasy ihany koa par défaut izany KJV fa azonao avadika raha version MDG izy de ahoana am'izay fotoana zay. De farany concordance ao amin'ny baiboly, de hitantsika eto reo daholo ny isan'ny ressource ao anatiny. De ny concordance zany de mitady ianao ny olona, ny teny, na ny teny, na tanàna, na tena encyclopédie mihitsy izy ty ngeda be, afaka ohatra ny hoe Rabsaris zany zao ohatra, de titre of an Assyrian officer, ay zany hitanao le Rabsaris zany de en fait titre na officier, de hitantsika tany amin'ny mpanjaka faharoa zany misy an'iny le mpanjaka ny teny le Rabsaris, ay zany le Rabsaris en fait dia titre zany izy io. Ary ny mpanjaka ny Assyria niaraka tamin'ny Tartana sy Rabsaris ary Rabsake mba miaramila betsaka fitao, de hitanareo io ny fanazavana ny mahakasika an'izay, tena zavatra tsara sy intéressant ihany koa zany ny mahazo azy. Semantic search dia afaka anaovanao ny recherche sémantique, tena tsara. Raha ohatra zany zao ianao mitady hoe ny Trinity, tsy any anaty baiboly zany, Trinité zao ohatra nataoko amin'ny teny gasy mihitsy ara Trinité, zavatra tsy any anaty baiboly de tadiavinao fa de mahazo ny mahakasika an'izay ianao. Deutéronomia toko 5 zao de misy ny Jehova Andriamanitra ray sy ny zanaka, satria resaka Trinité le izy, de misy any amin'ny Exodus sy ny sisa, reny zany ny ahafahanao. Na ny concept, misy mitady par concept andray ianao de afaka mahazo ny ao anatiny ao am'izay fotoana zay. De sasala am'izay ihany koa semantic search, smart beriana moa zany de ahafahanao mitady ihany koa sahala am'teo ihany manao fa mampiasa ny recherche sémantique zany izy am'izay fotoana zay. Hitanareo recherche sémantique zany hoe dictionnaire misy anina vecteur nampidiriny ao anatiny ao, de anjaranao zany mijery an'le de manao recherche izy, manao recherche ao anatin'ny base de mahita iny zany zavatra. Hitanareo le brasse ny serpente ny Mosesy zany zao le any amin'ny numéro toko 227 avy hatrany de hitany. Zavatra intéressant sana, recherche sémantique fa avancé be, tena nahitana zavatra izy iny. VNT last beriana zany de manao ny mitady, ahafahanao mitady ohatra ny fa ity Nouveau Testament ihany zany nahitana anazy zany hoe tadiavintsika zany speaker égale Jesosy, dia impératif ina daholo ny zavatra tenenin Jesosy ka mode impératif ny verbe ny ao anatiny. De mazava ho azy ça prend un peu du temps satria manao recherche izy fa de reo daholo ny zavatra hitanareo, mode impératif ary Jesosy ny speaker Jesosy, de io Matteo toko 7:17. Answer in and Jesus said unto him, suffer it to be so. No, allo eo izao ihany. Hitanareo suffer de io zany le terme nampiasainy, de ao nahitantsika ny référence ny zavatra rehetrarehetra ao anatiny ao. De ny mode d'affichage azonao atao stacked linéaire, azonao atao KJV window, de azonao atao mode analytique ihany koa, de manao ny recherche analytique ny terme rehetrarehetra
ao anatiny ao izy tena ity version amin'ny version iPhone ty koa zany zao de tsara be mihitsy ny présentation affichage nataoko moa zany ny traduction amin'ny Android fa tsy de tena mivoaka tsara tahaka an'io hitantsika eo izy. Ny liturgie FLM malagasy zavatra vaovao ary tsara izy ty eto zany ianao no manao mandahatra ny hiranao sy mandahatra ny hira sy ny teny ohatra zao hoe événement alahady fahaenina manaraka ny trinité de ny année faharoa moa zany de ny vers de eto zany ianao no mandahatra ny hira ohatra ny 300 je sais pas 391 499 628 de mandahadahatra ianao zany mandahatra ny hira 3 ary ny 359 ohatra. De eto zany lecture biblique ohatra ny eto zany de afaka ataonao ohatra ny gaine fotsiny dia oui version any amin'ny Android nasiko an'izay Genesis fa tsy nataoko ato zany izay Genesis N61 fa ny any amin'ny version Android zany tena tsara tena plus avancé kokoa izy 18 de ny ato zany zao ohatra ny Romans 5 1 5 8 filazantsara Matteo tokadimy voalohany 10 de ny teriteny Matteo fahaenina tandreny fahatelo jusqu'à 6 13 reo zao ohatra de cliquenao ouvrir la liturgie ditanao de iny midérouler lasa manao ny déroulement ny toriteny suivant de io zany le catéchisme bien efficient de le hira zany raha amin'ny version français de avy hatrany de misy ny traduction ao ambany iny zany ny hira cantique 1 391 de suivant de reo ndray de le pasteur fait alors face à l'assemblée et dit celui qui cache zay manafina ny fahotana de reny en français pasteur dit à l'hôtel de hitanareo iro rano lexiona de mandeha ny traduction en français lexiona Genesis le nitelinatao de ny romana avy hatrany de mipetaka avokoa ny rehetrarehetra ny hira zavatra ataonao zany de suivant fotsiny rehefa mandeha ny anina suivant de io ny anina rehetrarehetra de na ny hira aza ry raiky oh mon père sy ny sisa de mandeha de mipetraka de mandeha arakarak'izay de azonao avadika atao amin'ny teny gasy zany tsy mila traduction ndray izy am'izay fotoana zay hitanareo ny hira zany tonga de avy hatrany de mandeha amin'ny teny gasy de ny reny zava-misy de farany azonao cliquena amin'ny PDF générenao amin'ny PDF de ataonao save dia ao amin'ny download ka izy ty par défaut no mipetraka de raha jerentsika ny atao amin'ny download téléchargement de io ny liturgie malagasy moa zany téléchargeko afaka de hitanareo fidirana velomina intelo andakirosom-piangonana na ny antsiva alohan'ny anina mandeha afaka fanombohana hira voalohany de io ny hira PDF azonao iny zany azonao imprimena zao io de mandeha ny anina rehetrarehetra de ao zavatra manamora ny asanao tahak'izay zany no azonao atao ao anatiny. Fermetsika ny liturgie de fermetsika mazava ho azy iny préparation moa zany KJV Word Compteur ity zavatra isany nandresy lahatra mahakasika amin'ny baiboly satria tena puissance ny 7/7 zany ny baiboly mipetraka efa nampisehoako moa izy ty fa somary sepotsepotra ny machine koa be loatra ny zavatra avancé angamba ny fahitantsika ny amin'ny farany ny amin'ny révélation dia 7 à la puissance 7 no azo. Ny révision moa zany de raha nisy zavatra aucun révision zany hoe ny statistique ny teny zay ny mémorisenao
dia azahoana zendreo zany zavatra zay mety tsy nananiko satria efa betsaka ny zavatra hita ato a ohatra zao ianao a raha miklika elaela am'ty de na mémorisenao io verset io raha klikenao mémorisenao de lasa isan'andro miteny manontany anao izy zany hoe mémorisenao le izy na prendre note manuscrite de soratanao ny note partager ce verset na copier le verset azonao copiena zany io verset na partagenao iny verset iny a de lasa partager izy am'izay fotoana zay na copier le verset rehefa copienao zany le verset a dia copier koa izy am'izay fotoana zay ity raha clic droit mahavoafitaka anazy satria amin'ny version iPad zany a de manao clic droit ianao raha ato gaga mantsy hoe aiza ny ity copier une plage de verset ato zany ianao no mahazo an'ilay a créer une carte postale ohatrany hoe toko anakiroa zany nomboaritsika zao hoe créer une carte postale de mahazo zavatra carte postale sahala am'izao ianao de iny le nataontsika hoe afaka amboamboarinao de afaka ovainao asianao photo photo personnalisé no alainao ohatra de voilà tsaratsara c'est pas mal zavatra sahala am'izay iny zany no adiniko no nanana azy so ihany loatra de taty fa raha iny zany azonao atao révision ohatra zany ianao a ity zany de ataonao hoe mémoriser ce verset iny zany confirmenao iny a de fermer lasa mémorisenao zany iny de aty amy révision zany ianao a ny ampitso raha pitso zany ianao de mahita hoe misy révision a izay a tokony ataonao version verset en mémorisation anakiray fa tsy mbola androany akory izy manontany anao an'izay fa manaraka Bible Insight namboariko lasa tena mitovitovy amin'ny ilay nakako azy literal word moa nakako an'ilay le concept de hitanao jereo fa tena mitovy izy zao am'izao fotoana zao tsara be le nafinaritra ana le écran ohatra zao de zay nakako azy ny copieko azy zany de iny clique misaka zany ianao de iny strong misaka na raha ohatra ianao ka mikliky ela be amin'ny ananakiray de mahazo ny insight zany hoe ny recherche rehetrarehetra momba ny zavatra iny de tena mahafinaritra le eto de afaka maky ianao misafidy Corinthiens 9 de hitanareo fa tena fluide be le izy am'izao fotoana zao de afaka manova baiboly ianao mba ataonao miteny gasy fa miteny gasy moa zany tsy misy tsisy an'ilay insight bible fa ohatrany hoe mba maty zany ianao mba tajoana toko fahatelo andeny voalohany de mba mahazo mijery baiboly angakaingana kokoa zany par rapport amin'ny hafa any ambadika insight bible view my viewer zavatra vaovao nataoko zany ty zany zao de ahafahanao a misy baiboly de mijery ny reny karazana be de be zany ny karta izay azonao a jerena ato anatin'ny Bible V3 zao ohatra ny Exodus amy version UMA dia aty Mont Sinai zany de aty Arabie Saoudite eto ny Mont Sinai de ty ny Ezion Geber Mont Sinai ty ny Migdol zao zany version vaovao ty le Goshen de ty zany a ty ny zanak'Israel nandeha tato de tato Etam de nitsitra de nandeha ny ampita ty le ranomasina zany ranomasina mena raha niata rehetrarehetra am'ty version ty de Mont Sinai de mandeha Kadesh Barnea de tonga amin'ny Jericho afaka misy hafa ihany koa azonao jerena de sahala am'ireny a be de be zany ny nan time de afaka jery sahala am'izao ianao amin'ny eoiana moa nakako an'izy io de ireny daholo zany ny ao anatiny de mifarany pub moa zany raha afaka mamaky pub ihany koa zany zao ity application ty zay angambany zany zavatra azoko nampiseho anareo lava be le izy na ny ordinateur koa raha vezaka adiny ray donc be de be zany zay de misaotra antsika rehetra nahatrany any tompoko an Jesosy Kristy tompiana aneny voninahitra